Fanabeazana sy fanatanjahantena isan'ny mampivelatra ny sain'ny ankizy ny tanora. Nanolotra fitaovana ho an'ny fanatanjahantena maro toy ny baolina kitra, lavalavala, basket, handball ary ny fanamianana fanatanjahantena ho an'ny etablissement miisa 20 eto amin'ny dren Analamanga. Ny minisitry ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ny solitena ny consul de Monaco androany tetsy amin'ny Sport Scolaire tetsy Mahamasina. Ho fampirisihana ny tanora ho tia fianarana fa indrindra ihany koa ho tia fanatanjahantena dia nanolotra baolina kitra, baolina lavalava, baolina basket, baolina handball ho andro etablissement miisa 20 eto amin'ny dren Analamanga ny minisitry ny fanabeazam-pirenena vokatry ny fiara-miasa avy amin'ny consul de Monaco ary nanolotra fanamianana fanatanjahantena ho andro etablissement miisa 20 ireo ihany koa. Nanambara ny minisitry ny fanabeazam-pirenena fa manomboka amin'ny taona 2024 dia natao par etablissement ny fifananana amin'ny fanatanjahantena ny an-tsekoly ka ny etablissement no misolitena ny dren na ny faritra tsirairay. Manomboka amin'ny taona 2024 dia par etablissement ny anaovantsika ny compétition rehetra amin'ny sport scolaire ka izany hoe ny etablissement no misolitena ny région ny dren rehetra. Raha mandresy niveau ny dren Analamanga zany etablissement misy anareo na basket io na foot io na volley io na amin'ny athlétisme io dia ny etablissement no misolitena fa tsy manao anay ekipa io niveau amin'ny dren isika. Averina ihany koa ny match inter-établissement rehefa tonga ny andron'ny fianarana na ny journée des écoles dia amin'io no hanaovana ny famaranana isaky ny sisko. Faly avokoa ireo tanora nahazo ireto fitaovana sy fanamiana ireto ary nanambara ny solitena ny proviseur avy any Ampitatafika fa hikajy izany fitaovana izany toy ny anakan-driamaso. Ny teo anivon'ny consul de Monaco dia nanamafy fa tsy hijanona eto amin'ny faritra Analamanga ihany ny fanomezana fa hipaka any amin'ireo faritra amin'ny manaraka.